dia mila rano. Ity zao a rano mampagotrana izy ity mangotraka efa nafangatsiahana. Dia ny sasantsika ny tarehany dia ny tarehy zany tsy atao amin'ny grand de toilette mihitsy fa amin'ny vovovolana antiazo ohatran'izao somary lemana igny dia iny no anasana ny tarehany. Ka tsy asiana savony, tsy asiana produit mihitsy, tsy asiana produit, ny tavany no sasana voalohany. Tao moramora kely, moramora kely. Zay. Dia maigna tsara iny aloha no ilay natao teo iny. Maigna tsara mihitsy hiditra amin'ny masontsika izao. Ny amin'ny masony dia coton misy retony le fanaovan'ny vehivavy maquillage. Itony no tena tsara anasantsika amin'ny masony. Zany hoe sasana amin'ilay rano, alaina ilay rano na misy an'iny na ranonam-pangotrahana izy zany ka ny anaovana ny masony dia zao avaty amin'ny anatiny makany amin'ny ivelany. Aty amin'ny anatiny tsara any apekarina makany ivelany ohatran'izay. Dia ny avy anaovana ny coton anankiray tsy mahazo averina intsony. Fafana iny ny leray iny vao maina. Zay. Tsy azo averina intsony iny ho an'ny maso ilana. Fa maka anankiray indray ho an'ny maso ilana. Avaty amin'ny anatiny makany amin'ny ivelany. Inona ny anton'izay? Ny anton'izay dia izao raha ohatra hoe avaty amin'ny ivelany na rehefa anao makany dia miditra ato amin'ilay hoe ato ny glande lacrymale. Ato misy ny ino moa zany ny lay canal kely izay mampivoaka ny ranomaso sy ny taimaso iny zany. Ka raha ohatra hoe avaty iny no avaty ivelany no alefanao makany dia lasa tsentsiny iny le fantsona kely iny. Fa tsy maintsy avy eo amin'ny anatiny makany ivelany zany nanaovana azy. Dia ny orony tandremana tsara. Tsy dia tsara loatra le mampiasa an'ilay coton tige amin'izao fotoana izao. Oka lesy zay fa atao lavalava ohatran'izao dia somary eto amin'ny ivelambelany eto ihany fa tsy ataontsika lasa lalina. Tsy atao lasa lalina. Dia ny ilany iny amin'ny vavorin'ny ilany ny ilany ity amin'ny vavorin'ny ilany. Madio zanakin'iny zay. Ny sofina takan'izany. Takan'izany ny sofina tandremana mafy dia mafy mba tsy mitafiditra lalina ny fanadiovana azy fa eto ny manodididina eto ihany. Eto ity ilay ivelany ity ihany no sasana tsara. Sasana tsara mihitsy. Zay ny amin'ny ilany rehefa manasa zaza hoe tena mandany coton mivonona tsara anao andany. Tsy azo atao misy rano any anatiny fa manjary lasa tsy azo atao lena mihitsy ny sofiny zany any anatiny any fa manjary mampisy lay microbe, tahiry microbe iny. Tiany mianta mihitsy no le kasikasiana sofiny. Zay. Dia ny vavany raha ohatra izy mbola zazakely ohatran'izao tsy dia tsara kitikitiana loatra ny anatin'ny vavany. Fa rehefa hitanao hoe misy le zaza mihinana ronono vovony tena misy an'ilay muguet. Misy an'ilay muguet misy ohatrany hoe mangoropotsy kely ao amin'ny vavany ao. Raha ohatra misy an'ireny le zaza dia izao no anaovana azy rano iray vera, ranona pangotrahana iray vera
asiana carbonitra raitsy de ina no anasana kely ny ao anatin'ny vavany ao zay vita zay zao ny volony sy ny io zao madio a de mangotsika am'izay volony mangotsika am'izay ny volony ny antakely bebe katala zay mianta madio ary satria zao vita ny fampandrona madio mianta de nampinindreniny izy de atoran'izay izy natora izy teo ampininina de ampatoratsika am'izay izy eo amin'ny farafarakely rehefa mampatory azy atao moramora izy ary aorirana efa nandray satria izy tamin'ny avina nampinina teo de somary ampiorirana izy raha zany efa natipaka kely aloha hitsoana moramora de akofana am'izay izy zay ny zaza de ilaina matory de mitoerana milamina tsy misy tabataba loatra ary misy ny rivotra madio ao anatin'ny efitrano 20 degré moa zany tokony hipetrahany zaza na izy mampandrona na izy matory eo anatin'ny 20 degré zay roapolo hatramin'ny 20 degré zay nefa nanony efitrano misy zazakely tsy tsara loatra misy le courant d'air kanefa na izany ara tsara misy rivotra mifamoivoy eo amin'ny efitrano fa tsy atao courant d'air kosa le izy de matory ny zazakely torimaso ny zazakely de ilainy mihitsy ny torimaso